Salama daholo tompoko dia manonona ny fahasoavan Jesosy Kristy amintsika rehetra atao anatin'ity horonan-tsary ity indray. Ifampizara ny tenin'Andriamanitra indray isika ny mahasoa sy izay mampitombo ho amin'ny expérience sy fiainana andehanantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny lohahevitra no safidiko tamin'ity andro ny ity dia momba ny discernement, esprit de discernement. Zay zany no horesantsika aton'io. Fa vetivetsika alohan'ny idirantsika amin'ny fifampizarana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina foana sy anomezantsika voninahitra ny raitsi-to ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entintsika manambaran'izany. Misaotra ray eo fa noho ny famindraponao sy ny fitiavanao dia mbola afaka mifampizara amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony izahay. Tonono koa ny fahasoavanao sy ny autorité-anao anapaka feno atao anatin'ny fifampizarana indrindra amin'ny alalan'izao teny izao mba hisy restauration, hisy fanamboarana, hisy édification hitondranay ho amin'ny tanteraka ny zavatra tahaka itony fa tsy sanatria hoe mijano fotsiny ihany ho stérile. Ary ny anarana raitsi-to no misandratra amin'ny zavatra rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy no entinay proclamer sy manisy tombo-kasiha an'izany vavaka izany. Amen. Ny discernement sœurs sy frères dia raha manokatra baiboly isika dia tafiditra ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana araka ny Korinthiana voalohany toko faharoamby folo andin'ny fahafolo ity resaka hoe discernement lohahevitra ho resantsika androany ity. Fanomezam-pahasoavana, ilay hoe fanomezam-pahasoavana dia izany manome mazava ho azy fa Andriamanitra no manome amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Averiko tsara hoe Yahweh Elohim no manome amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa ilay teny hoe fanomezam-pahasoavana dia miompana betsaka, zany hoe mifototra amin'ny fahafenony amin'ny hoe manasoa atsika ho amin'ny fandratotsika ny fiainana mandrakizay. Ho azavaiko zay, ny zavatra rehetra dia afaka adikatsika amin'ny fiteny hoe manasoa, mahasoa. Manao sport ianao dia mahasoa ny toe-batanao izany. Shalom amintsika rehetra. Misakafo ianao dia mahasoa ny vatanao izany amin'ny antonony. Mamaky teny ianao, miala voly ianao, mijery cinéma ianao, monsieur distraire ianao, mahasoa anao zany. Miasa ianao, mahasoa anao izany. Mianatra ianao, mahasoa amin'ny fitombonao ara-tsaina sy ara-pahalalana izany. Fa ilay hoe fanomezam-pahasoavana mihitsy izany no asiako tsindriteny eto hoe matony baiboly atao amin'ity Korinthiana voalohany toko faharoamby folo ity ary no sujet antsika eto dia esprit de discernement, plus précisément zany eto amin'ny toko fahafolo mamantatra fa nasamihafa, zay no sujet antsika. Fa manisy teny fampidirana eto amin'ity resaka hoe fanomezam-pahasoavana ity. Matony baiboly manipika ny teny hoe fanomezam-pahasoavana, don de l'esprit, dia ilay fahasoavana tsy milahatra sy mirazotra amin'ilay fahasoavana no resantsika rehetra teo, fa fahasoavana mifototra betsaka amin'ny famonjena. Averiko tsara hoe fa fahasoavana mifototra ho amin'ny fahafahanao misambotra ny famonjena no entin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy poa be zany zavatra resantsika sy ambarantsika izany.
fanomezam-pahasoavana hoy aho raha miresaka fanomezam-pahasoavana amin'ny baiboly a de tsy resaka fahasoavana azo avy amin'ny sport, fahasoavana azo avy amin'ny hygiène de vie, fahasoavana azo avy amin'ny sy ny sisa be da be, fa fanomezam-pahasoavana fahasoavana no namonjena anareo resaka salut, resaka vie éternelle, resaka filazantsara. Zay zany ny antony fanomezam-pahasoavana. Ka raha misy zany fanomezam-pahasoavana ny sujet atsika eto hoe don de discernement, mamantatra fanahy samihafa, misy mandika teny izy io hoe fahendrena tsy diso izay, fa mitodika foana amin'ny principe biblika hoe hoany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia arak'ilay fanazavako teo a, ny fanomezam-pahasoavana zany a dia mitodika isika amin'ny but hoe fiainana mandrakizay, salut, vie éternelle, filazantsara, miivo, mifantoka, mibanjona famonjena Jesosy Kristy. Ka eto isika de resaka ny don de discernement, mamantatra fanahy samihafa. Efa nisy fotoana isika nanipinipiresaka teto foana hoe ny resaka discernement dia misy lafiny anankitelo a ny fomba fahazahoantsika azy io a. Misy ny discernement à travers ny parole sainte écriture, amin'ny alalan'ny baiboly. Riche isika, manan-karena isika amin'ny fahalalana, fahafantarana ny soratra masina, amidioa ny fanananao a azahoanao fahalalana tsara. Ilay fahalalana tsara dia mitodika foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitodika amin'ny resaka fiainana mandrakizay. Za akory tsy mandiso hoe tsara ny mahalala connaissance générale, mahalala ny tontolon'ny scientifique, mahalala ny tontolon'ny matematika, mahalala ny tantara isan-karazany, géographie sy ny ohatran'izany, fa tsy misy fiainana mandrakizay ao anatin'ireny. Mampita message foana zany, ary zay foana no principe atsika zay anindrin'ny fanahintsika amin'ny alalan'izao pety zao, dia nitodiantsika amin'ny resaka vie éternelle, resaka salut, resaka fiainana mandrakizay, amin'izay rehetra saintsaintsika sy ataotsika sy dinintsika sy iainantsika. Eny fa na dia, averiko tsara hoe eny fa na dia amin'ny tontolo-piainantsika andavanandro a sika de tokony tsy ho adinontsika fa misy fiainana mandrakizay tokony ho saintsaintsika foana, misy fiainana mandrakizay tokony zay ilay nambara ny Jesosy hoe aoka tsy hiara eto ambavako a mandrakariva ny teninao. Misaintsaina andro aman'alina izay voasoratra ato amin'ity boky ny lalàna ity, ato amin'ity tanaka ity, ato amin'ity boky ny fahasoavana ity, ato amin'ity filazantsara ity. Misaina ny zavatra any ambony, misaina ny vie éternelle. Sœur, frère, don de discernement, don de discernement, fanomezam-pahasoavana mamantatra fanahy samihafa. Hoy aty hoe misy fizarany telo a mazava tsara raha ataoko fitina tsotra sy fohy, ary efa naverimberiko teto foana izay a, mahatsara antsika ny teny miverimberina, fa ny famantarana fanahy samihafa dia à la base ny sainte écriture isika dia afaka mahafantatra rehefa risy amin'ny tenin'Andriamanitra, manan-kare-pahasoavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika, voky tenin'Andriamanitra isika, dia ny tenin'Andriamanitra afaka ho miroara, fitaratra, hitarafatsika ny izy sy ny tsy izy, ny avy amin'Andriamanitra sy ny tsy avy amin'Andriamanitra, satria à la base ny don de discernement dia mampitodika amintsika, mampitodika atsika ho amin'izay toetra izay, ho amin'izay fisainana izay hoe aitsika, omen'Andriamanitra atsika ny fahitana, omen'Andriamanitra atsika ny fahatsapana, amin'izay hoe miavaka tsara ny avy amin'Andriamanitra, miavaka tsara ny tsy avy amin'Andriamanitra. Isika tsy manana fahefana ho amin'izay, fa Andriamanitra no
misy pensé an'Andriamanitra mitoetra atao anatintsika, misy an'ilay antsoina hoe Saint Esprit, Esprit Saint, fanomezana avy amin'Andriamanitra ahasoa atsika, fanomeza-pahasoavana. De izay pensé an'Andriamanitra izay no manindry atsika ary manome famantarana ho atsika hoe izy tsy izy, avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'Andriamanitra, usurpateur, mpisandoka, olona manao masika, ambody mitafody zanak'ondry sy ny sisa rehetra. Averiko indray hoe Andriamanitra no miditra ao anatsika, lay pensé an'Andriamanitra no mitoetra ao anatsika, de iny no manambara any amin'ny fanahintsika hoe izy sy tsy izy, avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra, araka ny soratra masina sy tsy araka ny soratra masina. Hoy ateo hoe ny etape voalohany manan-karena isika amin'ny fahalalana ny soratra masina. Tsara ny manam-pahalalana indrindra amin'ny alalan'ny soratra masina, satria ny soratra masina dia ahoana ao izay ny bokin'ny Salamo, fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako, ny teninao Jehova ho. Amen. Dia partir ny fahalalantsika amin'ny soratra masina dia mitaratra isika hoe izy tsy araka ny soratra masina zany, araka ny soratra masina izany. Alleluia. Zay ny zavatra ray voalohany. Ny zavatra ray faharoa dia afahantsika mahatsapa sy miaina fa manana discernement isika, fa naverimberiko teto foana ho ity fanazavana ity, dia omen'Andriamanitra farany hitan-tsaina isika any amin'ny tontolon'ny saina, conscience isika, ohatrany ahoana zay conscience izay, misy fahendrena hidin'Andriamanitra ao anatintsika, tahaka ny fahendrena nananany Solomona mpanjaka voalohany toko 7. Rehefa voaositra i Solomona mpanjaka andihy Davida ray, dia nisy ny tetateta tamin'ny Andriamanitra tsy to hoe inona no tianao omeko anao ry Solomona mpanjaka, ifehezanao ny fanjakana Israely. Izay le hoe ifehezanao ny fanjakana Israely izay dia anome image an'ilay teny fikasan'Andriamanitra hoe isika fanjaka-pisorona, mpanjaka-pisorona, y compris ao anatin'izay fonoteny zay ny ositra mpaminany sy ny fanomezam-pahasoavana zay resantsika eto. Dia o Solomona mpanjaka hoe za tsy mila trano, za tsy mila raha ohatra hoe zao fiainantsika am'izao vanim-potoana resantsika zao, za tsy mila poste politique, za tsy mila être président de la république, za tsy mila candidat, za tsy mila toerana député, za tsy mila sy ny sisa rehetra, tsy mila zavatry ny tany, fa ome fahendrena hoentiko manapaka ny firenena Israel, hoentiko manapaka ny ankonako, hoentiko manapaka ny tenako, moi je suis, hoentiko migere ny momba, satria ianao izao no Israel. Dia nahita fity tamin'Andriamanitra Solomona mpanjaka. De hitatsika ny tantara après an'io fa nisy an'ilay histoire an'ilay vehivavy anankiroa niady zanaka, dia niseo tsara mihitsy lay discernement fahendren'ny Solomona mpanjaka tao anatin'izay, par analyse de la situation, ary nafahan'ny Solomona mpanjaka nanapaka tamin'ny hitsiny tsara hoe ity no renin-jaza, ity kosa tsy renin-jaza. Izay le hoe discernement izy sy tsy izy ny avy amin'Andriamanitra sy ny tsy avy amin'Andriamanitra, selon ny vérité sy ny tsy vérité. Zay no asongadin'ny esprit de discernement, fitsarana, mitsara tsika ny soratra masina, mitsara ny fahendren'Andriamanitra ao anatin'ny situation misy, mitsara
ary mametraka conclusion la esprit de discernement hoe mametraka ny vérité irréfutable. Amen. Ny fahatelo a tena ngeza be dia ny don de discernement. Eto amin'ity Korinthiana voalohany a toko faharoa ambin'ny folo a plus précisément andiny fahafolo ity mamantatra fanahy samihafa. Satria ity don de discernement ity a dia fanomeza-pahasoavana hahasoa atsika ho amin'ny principe ahafahantsika mandroso any amin'ny fiainana mandrakizay avy amin'Andriamanitra mihitsy. Cadeau, don de discernement, fanomeza-pahasoavana. Andriamanitra no manasoa, tsy misy mahafaka manasoa, tsy misy afaka mikolokolo sy ho amin'izay hoe fanomeza-pahasoavana ho amin'ny fiainana mandrakizay zay afa-tsy Andriamanitra tsy toy ihany. Averiko tsara hoe important be mihitsy ny don de discernement satria Andriamanitra no mampidina azy io atao anatintsika. Aka ohatra isika raha mamaky ny tantaran'ny Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, isika rehefa tsy toteny tamin'Andriamanitra tsy toy intsony Saul mpanjaka dia nanositra ny Davida mpanjaka Andriamanitra tsy toy tamin'ny alalan'ny Samuela mpaminany. Arao tsara le tantara, vakio le tantara Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Rehefa tonga tamin'ny toerana anankiray nisy ny solofony Jese isan-karazany ny mpaminany Samuela mpanjaka ifidy an'i Davida par le don de l'esprit, fampahitan'Andriamanitra sy ny discernement zay ho azavaiko, ary anasongadinatsika fa important be mihitsy ity resaka don de discernement ity, izay ambony lavitra sy antsoina hoe tanteraka mihitsy satria Andriamanitra no midina ao anatitsika amin'ny alalan'ny fanomeza-pahasoavana, ary izy no mampahita atsika, izy zay efa mahita no mampahita ao anatitsika amin'ny alalan'ilay don zay omeny atsika, zay tsy mitovy amin'ilay hoe omeny fahendrena isika, omeny farany hitan-tsaina isika satria riche amin'ny fahalalana ny Sainte Écriture au niveau an'ny saina, fa izy tena mihitsy no ao anatitsika amin'ny alalan'ny don de discernement eto amin'ity Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ity. De nandeha teo daholo ny solofony Jese, nandeha ny lamato, nandeha ny manarakaraka ny lamato, nandeha ny après an'izay nanarakaraka ny lamato, nandeha nday dadanaivo, nandeha ny voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Tapitra nandeha daholo ny solofony Jese izay tao an-tokantrano. De ozy Samuela hoe mbola misy atsy eto. Zay ilay discernement mampahita ao anatin'ny vision mihitsy Andriamanitra tsy toy zavatra mikôla izany hoe tsy ireo, tsy ilay lamato, tsy ilay lahevo, tsy ilay manarakaraka ny lahevo, fa ilay miandry ondry izay tsy acteur manoloana, tsy hitany maso, tsy mbola nifanena tamin'ny Samuela akory, fa olona ny ampiandrasan'ondry. Don de discernement naneo an'i Samuela mpaminany an'izay. Amen. Ary raha mamadika ny Baiboly isika par discernement ihany, tantara alohan-keliny io, de fatatsika fa i Saul mpanjaka dia nanda ny teniny Yahweh Elohim ny amin'izay tokony andringana ny velany Israela foko-mpanjakana anankiray, satria misy fahitan'Andriamanitra selon an-javatra tia notsindrina araky ny principe biblika sy fametrahana ny lalam-pamonjena ny amin'izay. Or i Saul mpanjaka izay nanana fahefana dia tsy nanatanteraka à 100% izay tenin'Andriamanitra izay, fa rehefa niverina avy tany amin'ny ady izay natrehany niaraka tamin'ny miaramila sy ny antoko miaramila
nitafika Israel lay Saoly mpanjaka dia eno tsara lay tantara discernement resakitsika eto don de discernement. Samuel mpaminany no acteur, Saoly mpanjaka ihany koa acteur ao anatin'ilay fanazavana. I Samuel mpaminany tsy tany amin'ilay toerana nisy an'ilay ady, fa i Saoly mpanjaka sy ny antokony miaramila Israel zay noetiny tany no tany anady. Fa rehefa niverina i Saoly mpanjaka de hoy Samuel izay tsy tany anady fa i Samuel dia mpaminany tsotra fotsiny ihany. Inona izato nataonao Saoly mpanjaka? Inona izato erreur nataonao Saoly? Maninona ianao no tsy nihaino ny feon'Andriamanitra tsy to? Maninona ianao no tsy nakatony teny Yahweh Elohim? Misy discernement tsara petraka be mihitsy ao anatin'izany. I Samuel mpaminany dia tsy tany an-toerana niady niaraka tamin'ny Saoly, fa par discernement i Samuel mpaminany zay tsy niara niady tamin'ny Saoly tany kianjanady dia nahafantatra, satria nisy an'ilay pensée an'Andriamanitra tsy to, nisy an'ilay don, nisy an'Andriamanitra tsy to nitoetra tao am-pony Samuel mpaminany tamin'ny alalan'ny don du discernement, ka nahatonga ny Samuel mpaminany nanambara sy ny proclame hoe inona izato erreur nataonao Saoly mpanjaka. Zay ilay don du discernement. Ary nanomboka teo niodina i Samuel, ary rehefa niodina i Samuel dia nisambotra ny kapotiny ny akanjony i Saoly mpanjaka dia rovitra. Fatatsika ny tantara dia hoy i Samuel mpaminany hoe efa notriatiny Yahweh Elohim taminao ihany koa ny fanjakany Israel dia rava. Nanomboka teo dia nitahotra ny roro izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra no nanandevo any Saoly mpanjaka. Zany hoe ty resaka don du discernement ity zany, arak'ilay efa notsindriko sy nambarako tany am-piandohana, important be hoy iaho, dia miakompanie atsika izy io ho amin'ny but izay tian'Andriamanitra hitondrana atsika amin'ny vision an'Andriamanitra tsy to. Averiko tsara, ity don de discernement ity dia miakompanie atsika izy io ho amin'ny but n'Andriamanitra tsy to, ny amin'ny vision izay tian'Andriamanitra hitondrana atsika, izay dia mito ho any amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay, raha izao contexte iainantsika izao. Ny azo ambara ihany koa dia hoe mety spontané izy io, mety manjelatra dia mijanona. Raha leka zao eto rehefa voaositra i Davida mpanjaka, Samuel voalohany toko 2:12, rehefa voaositra i Davida ho mpanjaka dia hatreo amin'ilay fanosorana ny Davida ihany no nipetraka ilay discernement. Rehefa tanteraka ilay, rehefa mitoetra ilay vision an'Andriamanitra tiany ho tanteraka, tiany hiandoha ilay fototra. Ohatran'ny hoe anangana trano no dia manangana fototra, manisy tamboho sy ny sisa rehetra, dia rehefa miorina ilay fototra dia mijanona ilay don du discernement. Raha ohatra zany misy olona miteny aminao, mahitanao izy dia ianao ohatran'izao, ianao ohatran'izao satria ianao zao tantara be da be io izy ianao dia taranakana, ianao dia ohatran'izao ny vitanao, ianao misy manana discernement be da be izy de hoe A à Z, tsy manam-pahataperana mihitsy ny fitantarany momba anao, dia mila mailo ianao zany. Soit manana dossier momba anao izy nanataony analyse ny fiainanao, dia à partir an'ilay analyse tamin'ny fiainanao hitany tao daholo ny point faible anao, hitany ao ny point fort nao, hitany ao ny fitongalananao amin'ny zavatra anankiray, hitany ao ny mampisento ny fonao, hitanao ny mampisendotra anao, hitany ao ny zay lay détail. Dia mamoaka boky amin'izay izy mamoaka fichier izy mamoaka alinéa izy mamoaka andalana be da be izy momba anao afahany miséduire anao. Dia manomboka roboka amin'izay ianao hoe
manana esprit de discernement ity olona ity ka eto a dia manetsika atsika hoe ity don de discernement ity a de tena zavatra ngeza be mihitsy ho atsika mpino satria io a dia tsy afaka violen'ny satana manina no miteny anjany satana dia tia hamaky foana ny fiainatsika izy efa ela izy ny tia hamaky ny pensée atsika satana dia tsy mahavaky ny aina-tsaitsika izy a Andriamanitra tsy toy ihany no mahavaky ny aina-tsaitsika zay le hoe izao Jehovah Andriamanitra roa no mpandinika ny fosony fo tsy manana accès am'izany ny satana tsy manana accès amin'ny émotion atsika ny satana tsy manana accès amin'ny sainte-peau atsika ny satana fa intelligent be izy attention a zao tontolo zao a dia manana discernement ihany koa mazavaiko zay intelligent be satana sy ny agent satana izay le hoe par analyse averiko tsara hoe izay lay hoe par analyse lay fomba fiasan'ny satana dia par analyse izay le zavatra andresantsika teo hoe jereny ny point faible anao a jereny ny point fort nao a jereny ny inona mampisenton'ny fonao a jereny ny zavatra mapa anananao obsession a anananao mapa obsédé anao a sy ny sisa rehetra de inona no zavatra mampirona ny tanora am'izao vanim-potoana iresantsika izao de nyresaka challenge ny Facebook ny resaka mialatsina iteny aty ny TikTok ny resaka sy ny sisa rehetra ny réel ny resaka ohatran'izany a de samy mampidera zay tiany ampiderainy io daholo de hitan'ny satana izay point faible ny tanora izay zao génération zay a de orienté no amin'ny fahaverezana amin'ny alalan'ny support ampiasainy de ny intelligence artificielle am'izay a taranaka misy efa discernement izay zay le hoe analyse ny apetraky ny satana fa indreny satana izay fa côté mihiba tsy mifandray ary mifanipaka amin'ilay fahendrena nomena ny Solomonina mpanjaka sy ray hoe fahafahana mandalina amin'ny alalan'ny fitaratra mitaratra amin'ny alalan'ny hery ny soratra masina alleloia hitanareo tsara lay paradoxe mifanipaka amen ka mila mailo isika mila mandinika tsara isika ary zany no tsy maintsy ametrahantsika isan'andro isan'ora ny fiainatsika amin'Andriamanitra tsy toa izany no tsy maintsy anolorantsika foana ny tenatsika atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona de Andriamanitra no mikolokolo atsika Andriamanitra no mampidina ny don pensée zay le nresako teo hoe spontané rehefa misy ka zay fantatra Andriamanitra satria Andriamanitra mandinika ny fosony fo dia mahafantatra fa hoe en danger isika zay anefa dia tsy maintsy mipetraka tsara ilay relation intime mahita fity amin'Andriamanitra isika efa naverimberitsika teto foana izay de rehefa mahita fity amin'Andriamanitra isika de hoe izay mikitikitika atsika dia mikitikitika ny anak'andriamason'Andriamanitra tsy toa dia ny dikan'izay de rehefa monsieur sentir en danger ny mpino anankiray ka isika tsy mahita an'izay danger izay ka isika tafiditra ao anatin'ilay cercle de Andriamanitra mampidina an'ilay don ary Andriamanitra izay mahita fa en danger isika no miteny amin'ny alalan'ilay don de discernement mikika ao anatitsika manambara ao anatitsika de mahita ny izy sy ny tsy izy isika amen ary ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iresantsika izao dia satria tafasaraka amin'Andriamanitra tsy toa ny firenena malagasy tafasaraka amin'Andriamanitra tsy toa ny vahoaka malagasy izao taranaka izao arak'ilay ohatra ifandraisika teo be da be ny ohatra afaka kaparitsika amin'izany ny fampandrina amin'ny alalan'ny fanahy miraikiraiky ny tanora ao anatin'ny spectacle ny fampandizana fitombenana ny sy ny sisa rehetra tsy te hitanisan'izany tsony a raha ny vanim-potoana iresantsika amin'izao toetra raha mafapana izao ohatra ny resaka politika ao anatin'ny propagande zao tsika dia satria tsy manana discernement ny olona dia ampianona lainga sy fitaka tsy fantatry ny olona hoe izy tsy izy
samy milaza sy ho manana ho tompony fahamarinana daholo ao anaty débat télévisé, ao anatin'ny propagande. De samy miteny eo daholo hoe izao tanamasoandro tsy tanamasoandro sy ny sisa rehetra sy ny sisa rehetra, samy milaza ho marina sy ty vahoaka daholo. Fa za miteny aminao, manambara aminao, tsy misy fiainana mandrakizay ao anatin'ireny. Zay ny voalohany. Ary fitaka avokoa ny arahantsika nahita teto daholo zany. Ora nefa ny zavatra mampalahelo de satria zao taranaka izao ny vahoaka malagasy tsy manana le discernement, de mirona foana andeha hifidy, mirona foana mifandrombaka, fanomezana, varotsinjo, t-shirt, tsy fantatro vola be da be isan-karazana, satria tsy ao lay discernement, tsy ao lay discernement. Am'izay resabola izay raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 5 isika, fatatsika tsara ny tantara Ananias sy Safira. Rehefa nandroso be ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany, église primitive ny resaka eto, niombonany mpino any fananany rehetra. Avolenta be zany dimension spirituelle izany, église primitive ao aho. Zany hoe tiako saritaritana antsaitsika de hoe par rapport amin'ny zavatra misy ankehitriny ny contexte ankehitriny zay miatery sy miasarotra hoe misy pasteur ave na bishop be na mpamboatra vitana ave avy hatrany de misadresse am'ireny na prophète africain manambady vehivavy malagasy sy ny sisa rehetra, manana lapa, manana palais, manana katikataka, vonona ave izy niombona ny fananany amin'ny mpino rehetra. Question de réflexion zay. Fa eto amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ity de nombona ny mpino tam'izany ny église primitive, zay les dimensions spirituelles zany ny fananany rehetra. Donc de discernement ny resakitsika. Inona ny zavatra nisy? Rehefa hoe iombonana izay ny fananana rehetra dia nisy fotoana samy mitondra ny fananany ao anatin'izay hoe miombona izay ny mpino rehetra. Tonga teo amin'ny torony Ananias sy Safira, mitondra ny vidy taniny i Ananias sy Safira. Tsy fantatry Petera sy ny apôstôly ny fiainany any atokantranony any, fa de hoe iombonana fotsiny ny fananana. Fa par discernement anetanako anao vakiona asan'ny apôstôly toko 5 dia fantatry Petera, satria zay le fanazavantsika hoe misy an'ilay don de discernement Andriamanitra nidy natao amin'ny apôstôly, tao amin'ny Petera, tamin'ny alalan'ny don de discernement, namaky ny situation misy hoe ry Ananias tsy mandangy aminay ianao fa mandangy amin'ny fanahin'Andriamanitra, tsy to mandangy amin'ny fanahy masina, satria tsy nividy ny tany rehetra nentinao, tsy lay apahafolo-karena selohan'ny hoe apahafolo-karena nentinao, fa ny apahafolo-karamba, satria ny apahafolo-karena dia raha ny tena izy dia ny apahafolon'ny divay, ny apahafolony, ny apahafolony, ny apahafolony, zay mety afaka akana apahafolony rehetra, fanazavana tsotra fa tsy hoe mivizianiza siza resaka an'izany. Zay ny mahety sady tery ny lalana makany an-danitra. Réflexion daholo zany apetrako amintsika zany. Dia inona ny zavatra nisy? Satria nandangy tamin'ny fanahy masina i Ananias. Vao vita ny tenin'ny Petera, zany hoe le discernement tao amin'ny Petera nampiseho ny situation sy namaky ny situation misy de niaraka tamin'izay fanambarany Petera apôstôly zay sy ny apôstôly zay de nisy autorité avy any an-danitra, satria ny fanahy masina ny fanahy dia tsy azontsika andangana. Ilazana amintsika ihany koa fa ny dimension spirituelle misy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ao anatin'ny fahasoavana, grâce. Attention fa ny église primitive dia tao anatin'ny grâce ihany koa, fa ny fipetrahan'ilay hoe eri ny fanahy masina ny tena tiako hitondrana ny saitsika sy taritana ny fieritreretantsika hoe rehefa mipetraka ao anatin'ny assemblée anankiray ny erin'ny fanahy masina, ka raha manambara i Paoly apôstôly ohatra rehefa namaky ny mofo izy de hoy izy hoe
nizaniza mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika dia ainareo nitoyana misy sanction tahaka nyty kay eto amin'ity asan'ny apôstôly toko fahadimy ity anany azy après safira ihany ko mandainga tamin'ny fanahy masina niditra ny vavy niditra ny lahy niarany daraboka tonga de mitsipaka daholy very ny ainy very niaraka tamin'ny volana bereza miaraka amin'ny tenanareo ihany ko momba ny tenanareo ny volanareo satria tsy azonareo vidina ny fanahy masina tsy azonareo avadika ao anaty corruption ny fiasan'ny fanahy masina hoy aty hoe raha misarika ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ny am'ilay ka hoe namaky ny mofo sainte seine Paul apôstôly de hoe izay mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika dia misy sanction aitsika rehetra nytoyana fa za miteny aminao abedabe tsika no mandray ny sainte seine mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika tsy hiditra détail am'izay fa samy mamantatra ny tenany réflexion ny apetrako tsy mitondra jugement il faut savoir discerner par contre mahita daholo isika par rapport amin'ny soratra masina fa maninona ny tsy misy lay sanction de zay no manambara sy mametraka araka izany fa ilay œuvre de Saint-Esprit lay heriny lay don de discernement lay fanomeza-pahasoavana ho amin'ny famonjena ny présence ny fanahy masina présence ny ray tsy to sy Jesosy Kristy zanany amin'ny alalan'ny fanahy masina question be mihitsy ao anatin'ny assemblée anankiray averiko tsara hoe question be mihitsy zany par rapport am'izay exemple farany raisitsika izay ny position an'ny fanahy masina il est où le Saint-Esprit, il est où l'Esprit Saint ao amin'ny assemblée anankiray maninona no mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika ny olona kanefa tsy misy ny sanction satria raha petraka ny fanontaniana de hoe il est où le Saint-Esprit satria tany amin'ny église primitive vao manao vinany satria mandainga ny fanahy masina dia taraboka iananiasy ny taraboka isafira zany zavatra izany no ambarako amitsika mba hahafahatsika tsy sanatriny zany anamelo tena fa mba ho tonga saina verina amin'ny sujet itsika esprit de discernement zavatra telo isika teo ny esprit de discernement à travers ny parole la sainte écriture à travers ny fahendrena omen'Andriamanitra ny amin'saitsika ary rehefa mahiratsaina isika dia tonga manana fahefana amin'ny tsara sy manapaka ny amin'ny izy sy ny tsy izy mametraka proclamation zany misy jugement apetrakitsika satria ny fahitsaranjely isika ary ny fahatelo tena angeza be dia nivony sujet zay nakatsika ohatra Samuela mpaminany sy ny tantarany Davida mpanjaka i Saul mpanjaka ihany koa zay niodina tamin'Andriamanitra tsy to tamin'ny tsy fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra ary ny asan'ny apôstôly toko fahadimy nakatsika ohatra tamin'ny tantarany Ananiasy Safira dia ny don de discernement 1 Corinthiens 12 plus précisément andininy fahafola mamantatra fanahy samihafa Andriamanitra midina ao anatsika io dia tsy afaka anaovan'ny satana corruption satria Andriamanitra mahita mihitsy Andriamanitra izay manana ny discernement mihitsy no midina ao anatsika ary misy révélé amin'ny alalan'ny don de discernement zany hoe Andriamanitra miteny ato anatsika amin'ny alalan'ilay don de discernement mampahafantatra atsika mampatsiahy atsika milaza amitsika ary à partir an'izay dia satria isika manana ny fanambaran'Andriamanitra manana n'ilay proclamation an'Andriamanitra dia misy ny décision raisitsika izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra satria Andriamanitra no mitarika atsika ho amin'izay fandraisana décision zay ary mandray ny izy tsika manary ny tsy izy
teo sika dia naka ohatra vitsivitsy a lafiny politika lafiny sosialy ny fiainana andavanandro a any ampiasananao a any amin'ny toeram-pianaranao any a eo amin'ny fiainanao andavanandro a eo amin'ny fiainana à travers ny voisin na de samy fianakaviana dia betsaka ny fitapitaka any tompoko betsaka tompoko ny fitapitaka satria satana dia miasa amin'ny alalan'ny facteur be da be mihitsy anapotehany ianao ary tokony hipetraka foana ny don de discernement ny discernement ny fanahany fahendrena lay fahendrena mitohy amin'ny famantarana ny izy sy ny tsy izy à la base izay le izy ary tokony hipetraka amintsika satria izay no antoka assurance ho iaho teo hoe possible spontané le izy rehefa en danger isika de mifoa ao anatsika izay zavatra izay fa na mamantatra ny izy sy ny tsy izy izay foazan'Andriamanitra ato anatsika mba iarovany atsika satria misy vision an'Andriamanitra tehiriziny ato anatsika raha voarayanao le fanazavana teo satria anositra ny Davida ho mpanjaka Andriamanitra tsy to de mametraka fototra izy don de discernement afahana manatsikafina sy mampitsimoka any Davida ho mpanjaka izay tsy teo amin'ny toera izay nisin'ny acteur isan-karazany fa tany ampiandrasan'ondry fa izay ohatra izay dia afaka raisitsika tsara hoe na hita maso na tsy hita maso dia afaka mihitsy Andriamanitra monsieur discerner amin'ny alalan'ny don de discernement mamohana zay don de discernement zay izy atao anatsika afahatsika mandray bonne décision miaina n'lay vérité izay mitohy amin'ny butin'Andriamanitra hoe andehanatsika ho any amin'ny tanteraka perfection fiainana mandrakizay. Alléluia. Hiditra amin'ny question tena ngeza be isika izy ty mantsy à travers ny MP zay retour avy aminareo no namoahako an'ity sujet androany ity hoe discernement don de discernement ahoana no azahoana an'ity resaka don de discernement ity raha mamaky ny baiboly zao tsika de hoe Matthieu 7:7 zao de hoe mangata de omena ianareo mitadiava de ahita mandondona de ho voana amafisiny Luka 2:12 izay eny tompoko tsy diso izany marina izany anapiko an'izay izay fangatatsika izay de tokony hoe hetaheta soif fa tsy obsession averiko tsara izay fangatatsika izay de tokony hetaheta fa tsy obsession tsy maninona afaka samborina ihany lay obsession fa kosa ilay soif na ilay obsession ho iaho teo hoe tsy maninona fa afaka samboritsika ihany dia tokony hifototra betsaka amin'ny hoe etaeta teo vovonjy etaeta te handova ny fiainana mandrakizay etaeta te hirosona ho any amin'ny perfection fahatanterana. Amen. Izany hoe mira zotra foana amin'ny lalam-pamonjena mira zotra foana amin'ny fitiavana sy ny finiavana amin'ny etaeta te hanana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra tsy to izay fangatahana sy ilay parenthèse hoe obsession izay fa tsy hoe mangataka mba afahako mamantatra ny antsipriam-piainany ihany mangataka afahako manana fisainana hoe par curiosité sy ny zavatra ohatran'izany à côté de la plaque isika
fa tsy maintsy mihivy foana amin'ny famonjena, mihivy foana amin'ny Jesosy Kristy, mihivy foana amin'ny fiainana mandrakizay vie éternelle. Zay no fangatahantsika, izay no orientation an'ny isika mandondona sy ny fitadiavantsika. Hiditra amin'ny valim-panontaniana faharoa isika hoe ahoana no azahoana ny don de discernement. Jauna toko 5:10 andininy 7 important be mihitsy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko aho, angatao zay tianareo na inona fa ho avy aminareo ho azonareo izany. Ho avy aminareo ho azonareo izany. Miray amin'Andriamanitra isika mba ho iray an'izy rehetra tahaka anao, iray amiko Jesosy Kristy, zay unité zay ilay image, ilay firaisan'Andriamanitra tsy to tamin'i Jesosy Kristy zanaka, de tsy firaisana hoe Jesosy Kristy zanaka mpandrafitra, tsy firaisana hoe Jesosy Kristy dia jiosy, zany hoe union an'Andriamanitra tsy to amin'ny jiosy, fa lay union dia anatanteraka ny sitrapony ray sy ray tsy to maniraka ny Jesosy Kristy zanany hamonjy izao tontolo zao, izany hoe misy famonjena salut, fahasoavana hatrany amin'ny teboka hoe manolotra ny aina eo Jesosy, manolotra ny aina eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, maty misandratra fiainana mandrakizay indray mitoetra eo amin'ny voninahiny misolo amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Salut fona vie éternelle. Averiko indray, raha miray amiko ianareo ozy ny soratra masina. Ao anatin'izay hoe tafaray amin'Andriamanitra tsy toy izay isika, dia ny fanahy no mitsoka amin'izay tiany alehany, milaza zava-panahy isika. Amin'izay hoe mitsoka amin'izay tiany alehany zay ny fanahy, de par rapport amin'ny cas par cas sy ny situation misy, dia ny fo ao anatintsika ny discernement mifanitsy amin'ny trangan-javatra isan-karazany zay tokony foazan'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny don de discernement ao anatintsika par rapport amin'ilay cas iainantsika, ahafahany vision an'Andriamanitra tanteraka amin'ny alalantsika, tanteraka eo amin'ny fiainantsika, tanteraka tsy ahafahan'ny Satana mametraka obstacle ao anatin'ny contexte misy izay isitsika isin'Andriamanitra mba ahafahany famonjena manan-kery eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Sarotsarotra mandray an'izany. Averiko hoy ateo hoe rehefa iray amin'Andriamanitra tsy toy isika, ao anatin'izay union izay, union parfaite amin'Andriamanitra any misy an'izay union parfaite izay, zao sy ny ray ozy izy dia iray ihany, afaka marina aminao izany teny izany, izany hoe isika ihany koa dia iray, tsy iray hoe anankiray tahaka an' Jesosy Kristy sy Andriamanitra tsy to ao anatin'izay union an'izay, fa mba ho iray ihany izy rehetra amin'izay fotoana izay de mahita fiangonana anankiray zany Andriamanitra tsy tahaka ny hoe fiangonana Israel, na de misy ara hoe foko Benjamina, na de nisy ara hoe foko isan-karazany Josefa sy ny Robena sy ny sisa rehetra, fa ankohonana anankiray Israel no hitan'Andriamanitra. De tahaka an'izay ihany koa zavatra ambarantsika eto hoe rehefa ao amin'Andriamanitra tsy toy isika de unité anankiray, ary zay ilay asan'ny apôstôly toko 10 hoe ny fananany mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany, ny mpianatra rehetra sy ny apôstôly dia niombonana, zany hoe iray, zay ilay unité izay. De izay ihany koa ny zavatra songadin'ny soratra masina eto hoe rehefa iray amin'Andriamanitra isika rehetra, ary raha mamaky an'ity Korintianina 1 toko 12 ity isika dia
resaka ratsambatan'ny Kristy, loha tanana, vava, maso, sofina, tongotra sy ny sisa rehetra, ratsambatana. Fa momba ny tenany Kristy, iray ny loha de Kristy Jesosy, loha atsika, lohan'ny fiangonana. Zany hoe miroso hatranytsika raha ny fanazavana amin'izay unité izay hoe io misy vatana Kristy. De izay ihany koa le hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, mifoa ao amin'ny olona anankiray ny don de discernement selon any cas, selon any contexte iainana, selon any zavatra référence izay tonga eo amin'ilay olona, ka tsy maintsy amahan'Andriamanitra n'ilay olona par rapport amin'ny obstacle apetraky Satana aminy, tsy ny zavatra misy izay mety ho sakatsakana sy fanamelohana, fanaketrahana hoentin'ny Satana manafika an'ilay olona, dia foazon'Andriamanitra amin'ilay olona concerné amin'izay ka izay arak'ilay contexte andresantsika teo ny don de discernement. Satria ao anatin'ilay union parfaite izy, ao anatin'ilay unité, ao anatin'ilay hoe un iray amin'i Jesosy Kristy ilay pino. Ianao tononoko mihitsy hoe ianao pino mba ho teny fikasana tanteraka aminao izany isika pino. Amen. De ainsi de suite amin'izay zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana araky ny fahitan'Andriamanitra ny situation eo amin'ny seza fiandrianana, satria Andriamanitra mahavaky, zay hoe Andriamanitra no mamaky ny pensée atsika tsiraray avy le nazavaiko teo hoe Satana tsy manana accès amin'izay, fa par analyse selon un discernement an'izao tontolo zao satria aza dino fanjanaka zao tontolo zao dia manan-tsaina ihany kokoa izy par rapport amin'ny zanaky ny mahazava. De raina ny tombo de ho iaho hoe mahireza rahalahy, mahireza ranabavy, zava-dehibe ity sujet ndresantsika ity don de discernement par rapport amin'izay zavatra nozaraintsika sy nresantsika izay dia feiny mahaiza mitoetra ao amin'ny herin'ny filazantsara, mahaiza mitoetra ao amin'ny soratra masina, tadiavy ilay unité parfaite amin'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Aza maika aloha amin'ilay obsession hoe omeo don de discernement satria afaka mangataka isika, fa Andriamanitra mandinika ny vosiny fo no mamaly atsika tsiraray avy araky ny asantsika. Zay ny tena fehana izany hoe rehefa compatible tsara ny toe-po toe-panahy fitondran-tenantsika amin'ny alalan'ny soratra masina, fitaratra jery fitaratsika hoy Paoly, dia tonga ho azy ao anatsika ny don de discernement ahafahantsika mahita échappatoire rehefa misy fandrika apetraky ny devoly eo anoloantsika. Ary everiko ilay ka ohatra ndraitsika teo hoe simba ny firenena, simba izao taranaka izao, satria tapaka ilay relation amin'Andriamanitra, tapaka ilay cordon, de miteny manapatra ny vahoaka malagasy daholo, ny sadeka, ny sadeka, ny communauté internationale, ny sinoa, ny karana, ny mpanao politika, ny mpanonga-panjakana, ny tivola, ny mafia, manapatra ny vahoaka malagasy daholo satria ny discernement zao tontolo zao dia mahalala tsara izy hoe inona ny faiblesse ny malagasy, inona ny tsy ampy amin'ny malagasy, inona no zavatra mampahory any malagasy, inona ny mampifalifaly andra malagasy, inona ny mampientanetana sy mampietsi-po amin'ny malagasy. De alefany amin'izay propagande, ny spectacle, ny fampandizana, fitombenana, ny varitsinjo, ny t-shirt nylon, ny sisa rehetra zay afaka anapitsika an'izany amin'ny tonne de tonne de tonne de tonne miaraka amin'ny dollara sy ny volabe sy ny communication amin'ny alalan'ny tony intelligence artificielle itony miainga amin'ilay discernement zao tontolo zao. Or eo indrindra ny tokony fo amintsika zanak'Andriamanitra ilay don de discernement, ilay Andriamanitra tsy tombo fo atao anatintsika, ary zay no fehin'ny zavatra resantsika hoe isika izay manana ny relation amin'Andriamanitra tsy to dia mifoa atao anatintsika
araka izay fanazavana anazy avaitsika izay andriamanitra tsy toa amin'ny alalany don de discernement zany hoe andriamanitra tsy toa mihitsy no mifo atao anatsika de mahita malahelo marary mihitsy ny fo onena Jesosy Kristy tamin'izany vanim-potoana izany raha nahita ny vahoaka Israel ny Jiosy izy fa narina tahaka ny ondry tsy misy piao izy ny soratra masina tenin Jesosy mihitsy zany de izany ny kany Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tapaka le fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa de tsy manana ilay discernement ny vahoaka malagasy dia manapatra ho iaho devoly manapatra mihitsy zany manapatra any de tena manao ny atao mihitsy miviravira mikirakira fa izasy ianao mahafantatra tsara satria Andriamanitra manambara atao anatintsika Andriamanitra manambara ao anatinao mifoa ao anatinao amin'ny alalan'ny don de discernement izy tsy izy fantatro izany tsy atsika ny famalina an'Andriamanitra ny famalina amaraparana isika inona ihany koa no azo ambara ity discernement ity ihany koa la base dia mitondra atsika ho amin'ny fahafantarana fandratona finanana ny Vatikanina ambarany bokin'ny Hébreu zany toko 5:4 fa ny Vatikanina kosa dia ho an'ny olona matotra izay ampianarina amin'ny fahaizany manavaka ny tsara sy ny ratsy a partir ny mahazo ny don de discernement isika mahazo ny fahendrena discernement manavaka ny izy sy ny tsy izy dia rehefa manomboka manana an'izay attitude à comportement sur le plan salutaire izay isika mitohy amin'ny refin'ny famonjena izay isika dia manomboka mametraka Vatikanina ao anatintsika Andriamanitra tsy toa inona moa ty Vatikanina ity Vatikanina ity dia ny tenin'Andriamanitra izay misonga isaky ny vanim-potoana ary misonga hatrany amin'ny antsoina hoe fahatanterana azavaiko zay tany amin'ny vanim-potoanan'ny lalàna sy ny mpaminany mpanjaka sy ny mpaminany sy ny mpisorona dia nitorano Vatikanina tamin'izany vanim-potoana izany tao amin'ny sahanidena dia nitora oralina ny Vatikanina ozy Andriamanitra tsy toa hoe aza hinananareo ny azo eo voan'ny sa tora oralina zany lalàna vavan'Andriamanitra tsy toa mihitsy ny proclamé zany fa tsy levon'ny vavon'ny Adama sy Eva izany titre détail ny contexte hoe inona ny antony tsy nahalevona ny Adama sy Eva zany tsy vita ny fandaratsika raha ho azavaina eto izany tamin'ny contexte mpanjaka mpaminany mpisorona dia nitorano Vatikanina tsy levon'ny vahoaka Israel ny Vatikanina tamin'izany vanim-potoana izany satria Andriamanitra tsy toa mihitsy no nanambara fa firenena mafo firenena mafisofina firenena mpiodina ny anton'izay dia tsy levon'ny vahoaka Israel ny vahoaka Jiosy lay Vatikanina ary natonga ny fizarazarana Joda sy Israel ny paritaka mihitsy ary hitatsika ny contexte taty amin'ny azo fijaliana omboy lasa antikristy mihitsy fatatsika ny cas pharisien Matthieu 23 tsy zakany zarony Torah fa noentin'ny ampanganan Jesosy Kristy à tout prix ary zany esprit zany de mbola miteny amin'izao vanim-potoana iresantsika izao aty amin'ny contexte fahasoavana grâce misonga ho eo lay Vatikanina Ezekiel toko 7 amafisin'ny apokalypsy toko 10:10 tany amin'ny contexte Ezekiel izy hoe mamitaombavako toy ny tantely ny Sainte Écriture ny parole ny Torah tany amin'ny andron'ny Ezekiel tsy maintsy misy an'le osotr'Andriamanitra tsy maintsy transformer mivatanao tsy maintsy
glorifian'Andriamanitra ny vatanao amasinin'Andriamanitra isika tsy manana fahafahana manamasina ny tenantsika fa tsy maintsy Andriamanitra tsy toy ny manamasina ny tenantsika ositra dia natsapa Ezekela mpaminany hoe mamy tato-ambavako ny teninao dia mitondra ny édification rehetra ho an'ny zanak'Israela tahaka ny mpaminany ohatra ny Isaia, Jeremia sy ny sisa rehetra ny mpaminany Ezekela ary izay dia mireflete any jaune misonga ho iaho ny finanana Levitikana apokalipsy 10:10 mamy tao ambavako ny teninao rehefa nalainy lay orona taratasy lay boky teny an-tanany anjery zadino fa orona taratasy tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Ezekela 7 mamy teo ambavany jaune izany fanankidy tao akibona tsy levona zay mahavetikanina azy satria ity kibotsika ity ny kibo no Andriamanina nofotsika izany dia tsy natao andevona ny tenin'Andriamanitra ary zay ny antony hoe nofa mandratsy mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra satria ny ao an-danitra ao ny fanjakan'ny lanitra tsy compatible amin'ny vie céleste ny kibotsika sy ny nofotsika amandratsika izay misy an'ilay tasinota tao amin'ny sany tena semence ny menarana tamin'ny alalan'ny Eva laza zava-panatsika dia fantatsika tsara fa rehefa nihinana n'ilay Vetikana i Jaune dia nidevolena taminy ny manamiafina izay maharezy ataoko andro eo amin'ny tepolo izay maharezy no hinana ny azonaina izay maharezy nidevolena taminy setso ny resaka trompeta ny aramagedona ny fitsarana farany ny tontolon'ny Jerosalema vaovao ny famatorana ny Satana nidevolena taminy chronologie amin'ny fin de temps grande tribulation ny douleur de l'enfantement apokalypsina fanambarana jaune ihany no nomena an'izany izany lay Vetikana resahantsika zany hoe le Vetikana resahantsika izany dia Andriamanitra midevo ale mihitsy ny vision any pensée ary mametraka an'izay amin'ny tontolo pahitantsika misy odi-maso amin'ny kafan'ny masotsika tahaka ny nahitany jaune ny fanambarana sy ny apokalypsy ary Andriamanitra ny mametraka ny autorité sy ny zavatra tokony ambara rehetrarehetra mifanandrify amin'ny contexte tian'Andriamanitra hametrahana ny herin'ny soratra masina sy ny filazantsara hametrahana ny herin'ny famonjena ao anatin'izay zay lay Vetikana izay le Vetikana tsy resaka hoe nitoroteny eto dia mitabataba be hoe raisy Jesosy Kristy na izao na izao na tsy fantatro tsy haiko araky ny fandresen-dahatra na fahaizana miteny kabary poezia niteniko surtout ny toroteniko sy niteniko i Paul apôstôly dia tsy teny fahendrena mataona fa fanehoana herin'ny fanahy Vetikana dia ilay Vetikana zany dia tonga ao anatinao ilay teny monsieur révélé ao anatinao ny teny tonga nofo hitanay ny voninahitra miendrika zanaka lay tokana Jesosy Kristy fiainana mandrakizay zay na zambara raha lasirana bavy fihinjany rehetrarehetra izany dia ny Jaune toko fahaefatra-ndininy voalohany verset biblique efa haitsika rehetra ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy avy amin'Andriamanitra izany amin'izao vanim-potoana resantsika zao dia be da be ny usurpateur na fonction ny mampiasa karaza fanomezam-pahasoavana isan-karazany milaza fifanangangana tamin'ny maty milaza fa manodina cyclone milaza fa rehefa mivavaka tsika dia mirotsaka ny orana vavaka foafoa sy ny tsy foafoa misy milaza ny tena no Jesosy mihitsy sy ny sisa rehetra ny soratra masina dia manome indisy atsika foana izay efa discernement zany hoe izao toetra ny fanahy
à travers ny sainte écriture faendrena Solomona mpanjaka ary lay don de discernement 1 Corinthiens 12 andininy fahafolo de ho hitanao am'izay fa be da be kay mody miteny amin'ny teny tsy fantatra fa manozana be da be kay ny mody mandefa tsodrany fa be da be kay ny mody mitory teny tahaka an'izao ataoko zao tanisa verset biblika isan-karazany fa be da be kay no mitory teny izy fa hay mampiaina pino positivisme développement personnel manao pratique na hypnotisme mifangaro occultisme spiritisme mifangaro voadoro sy ny sisa rehetra membre ny franc-maçonnerie zany rehetrarehetra izany tsy maintsy manana ny don de discernement ianao ho afaka midévoiler Andriamanitra midévoiler an'izany ao anatinao tena mila ny don de discernement izao fiainantsika izao ary ampahirizako anao ataovy miorina tsara ny relation anao amin'Andriamanitra tsy to dia tonga ho azy ao anatinao ny don de discernement satria rehefa en union amin'Andriamanitra ianao ray amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra tsy to no mifo ao anatinao rehefa en danger ianao mpifoha an'ilay don de discernement mety hoe spontané ao anatinao lay izy mitselatra mba hahafahanao tsy tafiditra ao anatin'ny velapandrika na ihany koa mifankazatra aminao amin'ny alalan'ny don de discernement mihitsy Andriamanitra tsy to ahafahanao mahita fiadanana mifankazarany tsy to dia hiadana ianao izany miavian'ny soa lay soa dia famonjena lay soa dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra ka tsao no fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao izany rehetrarehetra izany ao anatin'ny folo teny hoe soa fa mitodika foana amin'ny tontolon'ny fiainana mandraky zay satranao zay Jesosy ary mbola afaka nizara sy nanambaran'izay mombamomba ny don de discernement izay ndray teto anio ianao tompony manositra anay nanositra ny teny ianao ihany koa tompo no mitsapa ny alalany sentiment sy ny émotion anay any ary manika izay rehetra tsy ahafahan'ny don de discernement hitoetra ao anatinay mba hifoazan'izany amin'ny fotoana sy ny contexte tokony hifoazan'izany eo amin'ny fiainanay vangio manokana izay mangetahetan'izany te hanana an'izany te hiaina an'izany satria mahatsapa fa ao anatin'ny pression izay atambesatry satana eo amin'ny fiainanay izahay eo amin'ny fiainan'ireny olona ireny dia anao ny tompo mpandinika ny vosiny fo no manetsika ny fiasanao any amin'ny tontolo tsy hita maso manamarina ny tenao fa ny tenao dia maranitra mihoatra ny sabatra roa alila mampisaraka ny tsoka sy ny ainy ary mampisaraka ny tsoka sy ny tonony ny aina sy ny fanahy dia izay tenao mampisaraka ny tsoka sy ny tonona sy ny aina sy ny fanahy zay tompo no mirégénérer anay manamboatra anay mitransformer anay mitondra métamorphose any amin'ny fisainanay rehetra any ahafahanay mitomba amin'ny fahalalana ny soratra masina indrindra mametraka ny don de discernement amin'ny lafa zavatra rehetra ahafahanay mamoaka jugement amin'ny alalan'ny autorité avy any aminao mametraka ny izy amin'ny toerany ary manilika ny tsy izy amin'ny fahefanao sy ny autorité avy aminao tsy anana anjara eo amin'ny fiainanay andavanandro miaja sy ny tera dia anao irery any raitsy toa ny anaran'i Jesosy Kristy no mbola nafahanay nanambarany izany vavaka izany amen alleluia misaotra rahalahy sy ranabavy mbola afaka nizaran'izay zavatra nozaraina izay isika dia tahiny tompontsy Jesosy isika amin'ny fiainantsika andavanandro rehetra discernement tena important be ny zavatra nresantsika androany mampahery anao misaotra antsika mamerina ny fisaorana antsika hatrany mampahery anao expérimenteo ny zavatra possible misy dia za mirassurer anao za tena hoe mampahery anao efa ao anatinao lay discernement fa noho ny tsy fahafantaranao ny herin'ny soratra masina ary zay tsy maintsy angadianao foana ny relation intime anao amin'Andriamanitra tsy toa dia
tsy mbola manana lay assurance matotra ao anatinao ianao ary rehefa don de discernement ka lay miasa eo amin'ny fiainako averiko tsara hoe mampahery anao hoe perseho foana lay relation intime anao amin'Andriamanitra fa possible ary tena mirassurer anao fa efa imbetsaka ianao no ny aina don de discernement que ce soit par le saint tamin'ny alalan'ny soratra masina na tamin'ny alalan'ilay fahendrena image ny Solomon mpanjaka na possible ihany koa hoe don de discernement fa le don de discernement tena sûr et certain fa tsy maintsy fantatrao le izy satria Andriamanitra no mampidina anao ao anatin'ny tenanao de miaraka amin'izay ihany koa ny fampahafantaran'Andriamanitra anao hoe don de discernement lay miasa aminao fa lay anankiroa possible hoe tena efa niaina n'lay discernement ianao fa ianao fotsiny ihany tsy conscient hoe tena discernement ka lay noetinao nanivana sy nitaratra an'lay situation ny affrontenao ary nahitanao lala-pivoahana tao anatin'ilay lala-tsarotra mahereza rahalahy sy ranabavy zavatra rehetra miara-miasa amin'ny fiainanao ihany koa ny discernement ahasoa rehetra tian'Andriamanitra ianao de tian'Andriamanitra ianao de zanak'Andriamanitra ianao de mpanompon'Andriamanitra tsy zary ihany mpanompon'Andriamanitra tsy pasteur ihany mpanompon'Andriamanitra fa ianao ny tena mpanompon'Andriamanitra mpahirezako anao daholo izany teny izany tainy tompo a de mirary soatsika rehetra veloma tompoko manaraka indray hijery lohahevitra isika na raha misy lohahevitra ihany koa avy any aminaroa de rehefa sy hoe mipia situation na ka de jeretsika araka ny soratra masina selon discernement dia miezaka isika mangataka fanazavana avy amin'Andriamanitra tsoa fa atsika mitsilo zay tokony ho ambara sy resahana ao anatin'ireny ho voninahitra Andriamanitra tsy to ireheriana veloma tompoko amanaraka indray